Angibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnelles vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Vaovao. Tsy araky ny voarakitra anatin'ny tolo-dalàna ohatraohatra sivitsipika 1 nolaniny ny antiny miram-pirenena momba ny fanenjehiny lalàna ny ben'ny tanàna sy ny governorany nambarany tompony andraikitra teo anivon'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana Juin. Fampafantarana no atao amin'ny ministera piara ny fanazavana raha toka avis conforme no anatin'ny tolo-dalàna. Voapirofo hatramin'ny idirana tamin'ny digitalisation ho an'ny anjerimanontolo fa misy fanodigodinam-bola amina miliara maro ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Raha tato anatin'ny rotoana farany, manodidina ny 30 miliara ariary no hita hoy ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Nanoverina ny tokony ary tsy nandray ny asany nanomboka androany ireo vacataire ho anivon'ny office de baccalauréat eny anivon'ny université n'Antananarivo. Ny tsy fisitrahan'ireo vacataire 730 ny karamany nandritra ny 2 volana no anton'izay. Manainy kotaba teraky ny podium amin'ireo faritra manodidina toy ireo toeram-pianarana handray ny fanadinan'ny mpanjakana CEPE ho an'ny rahampitso amin'izao fotoana ireo ray aman-dreny ny mpianatra. Samba ny teo amin'ny tantara no nosiny ny kandida avy amin'ny fanoherana lany ho filohan'ny pirenena atao Colombie. Araka ny fantatra lany tamin'ny fihodinana faharoa nandritra ny fifidianana tany an-toerana, ny kandida sosialista Gustavo Petro ny alahady lasa teo. Ny antsiprian'izay. Migadona ny amin'ny valoram-pifaliana trano tomboko lahy sy tomboko vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao orizao tonga soa. Atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ary asaiko ampanajana ihany koa ianao anarak' izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampahalalam-baovao tsy araky ny voarakitra ao anatin'ny tolo-dalàna ohatraohatra sivitsipika 122 nolaniny anteny miram-pirenena momba ny fanenjehiny lalàna ny ben'ny tanàna sy ny governorany nambarany tompony andraikitra teo anivon'ny ministerany atany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ity androany ity. Fampafantarana no atao amin'ny ministera piara fanazavana raha toka avis conforme no antony tolo-dalàna olona saina. Tsy mifanaraka amin'ny hita ao anatin'ny tolo-dalàna ohatraohatra sivitsipika 122 nolaniny anteny miram-pirenena ny folo jona teo ny faneho-kevitry ny sekretera jeneraly ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Raha voarakitra mazava anatin'izany ny teny hoe avis conforme, tsy izay no nambarany ity tompony andraikitra ity. Zavatra tsotra fotsiny iny raha misy zao fitoriana ben'ny tanàna ohatra dia mandeha tsara ohatra ny olona rehetra azo tsara iny izy saingy zao mampahalala ny ministera pia ny commune fotsiny ny mpiandraikitra ny poursuite zany hoe ny mpampanolo-lalàna filazana tsotra fotsiny eo fa tsy zavatra hafa ankoatran'izay fa mila fantatra ministera fotsiny hoe misy poursuite atao amina ben'ny tanàna ary inona le izy misy ao anatin'ny principe foto-kevitry ijoroan'ny constitution ny séparation des pouvoirs sy ny indépendance des pouvoirs ny fitsarana anatin'ny fitsarana fahefampitsarana ny ministera any anatin'ny fahefana-panatanteraka tsy mibaiko mihitsy ny fitsarana ny ministera tsy manakana fampitam-baovao zany mifampita vaovao reo fahefana samihafa reo satria tsy maintsy miara-miasa reo le avis nge fampitana vaovao Tsy pour information na avis araky ny voalazany ity tompony andraikitra ity anefa ao anatin'ilay tolo-dalàna eo amin'ny 470 sy 10 fa avis conforme. Io teny io izay manandanja lehibe ao anatin'ity tolo-dalàna ity ho ny teknisian'ny lalàna no sady filohan'ny olavitra ny mpisolo vava. Io 470 sy 10 io zany zava-baovao io ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny paikadeloko. Io moa zany milaza hoe ordre de poursuite
du procureur général de la cour d'appel et avis conforme. Raha izay no fakafakaina dia midika izay hoe mila mitovy aloha zany a ny hevitra ny rotota, zany hoe ny hevitry ny eo amin'ny fampanoavana ambony sy ny hevitry ny ministry ny atitany. Izay zany a vao azo enjehana ilay olona. Raha tsy mitovy ny hevitra izy ireo dia io lalàna vaovao io moa zany amin'ny endriny ohatr'izao a tsy milaza hoe dia ahoana moa zany raha tsy mitovy ilay hevitra. Dika avy hatrany ve zany a fa tsy azo enjehana izy a. Raha ny hevitra so amin'ny maha teknisianina anahako dia hoy izaho hoe tsy azo enjehana izy zany a raha tsy mitovy ilay hevitra satria araka ny fiteny moa hoe procédure pénale io zany loi pénale io a loi de procédure pénale d'interprétation stricte fa tsy azo hoe fakafakaina na hitarina fa io amin'ny endriny io tsy maintsy anatanterahana azy. Izay zany a no dikan'io zavatra io. Manoloana izany andrasana na isina tsy ny fiovana amin'ny tontolo-dalàna ity rehefa tonga any amin'ny antenimeran-dolona. Niteraka resabe ity avis conforme ity izay efa nolan'iny antenimeram-pirenena. Io vaoavy araka ny nambaran'ny sekretera général ny ministera pia ny fitsinjaram-pahefana ve izy ity said zany no avis conforme. Ankoatra izay manoloana ny fanambarana nataon'ny FFKM ny amin'ny tokony ampitoviana ny antoko politika, ny fahafahany rehetra manao hetsika izay manaraka ny fepetra sy ny lalàna fa tsy anavana na mpanohitra na mpanohon'ny fanjakana tahaka izao no navaly ny tompona ndraiky mpanjakana ity. Ny FFKM ohatran'ny olona rehetra afaka maneho ny heviny izy dia faneho-kevitra ohatr'izay no nataony. Mahasamihafa ny FFKM amin'ny olona tsotra fotsiny dia izy fikambanana manana olona be da be. Fa ny ankoatr'izay tsy mampiasa zo faneho-kevitra fotsiny izy. Taorian'ny nandaniny solombavambahoaka iny tolo-dalàna iny fa 10 volana jona lasa teo dia mitodika eny anivo ny antenimeran-dolona indray araka zany maso ny mpanara-baovao mahakasika ny fandaniny ny tolo-dalàna isany mahabe resaka iny ankehitriny. Fa voaporofo hatramin'ny idirana tamin'ny digitalisation ho an'ny anjery manontolo fa misy fanodikodinam-bola amina miliarany maro ny vatsim-pianaran'ny mpianatra raha tato anatin'ny roa taona farany mandidina ny 30 miliara ariary no hita ho iny ministra posta sy ny fifandraisan-davitra onona saina. Ny enatra amin'ny 50 isanjato ny vola nivoaka tamin'ny kitapom-bola mpanjakana andoavana ireo vatsim-pianaran'ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo raha teo anelalelan'ny taona 2020 vola manodidina ny 30 miliara ariary saika nanefana vatsim-pianarana ho ana mpianatra matotoa raha tsy nirosona ny digitalisation. Taoriana ny digitalisation dia nahavita économie quasiment na 50% ny fitoronam-panjakana par rapport ny teo aloha ao anatin'ny dépenses constatées zany. Anisan'ny économie zany a rationalisation na coût hitantsika tamin'ny roa taona lasa moa zany à peu près teo amin'ny 56 milliards d'ariary pour mpianatra fotsiny. Ny payentsika tamin'ny taona lasa teo a dia teo amin'ny à peu près teo amin'ny 26 milliards teo, zay le teneniko anao 50%. Izany hoe misy an'izay atsasan'izay zany a no ny payen'ny fanjakana tsy tokony ho izy. Dia hitantsika zany misy manakorotana ihany ilay satria fantatritsika tsara zany fa tena misy tsy justifié, misy dépenses tsy justifié au niveau an'ny université izay hitantsika amin'ilay nanaovantsika ilay digitalisation. Dia normal raha misy manakorotana zany any ambadika any tsy teny akory ara politique io na ara économique io sa ara social fa rehefa mivoaka les chiffres dia tsy zavaka miteny intsony hoe le fitondram-panjakana ave no migiafy. Araka izany fantatra fa nisy ny fandodikodiana-mbola mpanjakana amin'ireo université eto amintsika. Andrasana manoloana izany fanadadiana lalina tanterahany ireo tompon'andraikitra isa-tokony menga amin'ny ministera ny fampianarana ambony ahafahana mampiatra ny lalàna amin'ireo izay nanodina ny volam-bahoaka. Fomba izay nahitana fahombiazana ny fidirana tamin'izy ity hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ka ho velarina amin'ny sehatra hafa. Misy ny fametrahana ny hoe identification unique iarahana ministère ny intérieur. Misy ny fametrahana ny amin'ny resaka fandriam-pahalemana zao caméra de surveillance erana Antananarivo Ray Manontolo misy quasiment 300 sites na caméra de surveillance ao apetraka. Ny efa misy moa efa mandeha fa mbola tsy tanteraka izy rehetrarehetra fa 16 septembre tokony efa mandeha daholo. Misy ihany koa ny fametrahana ny resaka connexion privée an'ny fanjakana izay tsy miankina intsony amin'ny opérateur télécom, ny reconnaissance n'le certificat na vaccination antsika QR code iny
ho an'ny any ivelany raha ohatra ka Eropa mihitsy zao mety hoe ho avy ny vaninandro mety alana sasatra tokony hoe ho vita koa ny reconnaissance ny QR code-tsika zany makany ivelany zany zao resaka vaccination santé. Natomboka androany teny Andraharo ny semaine de l'innovation publique 2022 iarahana amina ministera maromaro. Ankoatra izay ho fantatra amin'ny volana septambra izao ihany koa raha ela ny politika pampandrosoana ny ahitao arakajy mirindra sy ny digitalisation eto Madagasikara. Fotoana izay anaovana tombana sy ametrahana paikady amin'ireo sehatra samihafa anafainganana ny fomba fiasan'ny fanjakana sy anatsarana ny fitantanam-bola. Fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny mpiara-miombona antoka isan'ny sokajiny kosa indray dia fanavaozana sy fanamboarana lalam-pirenena manodidina ny 100 kilometatra no tontosa amin'ny alalan'ny famatsim-bola samihafa sitrahany Madagasikara manomboka izao tafiditra amin'ny famatsim-bola omeny ny vondrona Europiana ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement mahakasika ny fanavaozana ny ampahan'ny lalam-pirenena fa 13 sy ny maro hafa mianta randriana ivo. Tahaka izao manaraka izao ny famatsim-bola avy amin'ny vondrona Européenne, Banque Européenne d'Investissement ary ny vondrona BAD na ny Banque Africaine de Développement araka ny fampitam-baovao avoaka ny vondrona Européenne androany. Voalohany, misy ny famatsim-bola anatin'ny tetikasa projet de modernisation du réseau routier de Madagascar, izay ahitana fanavaozana sy fanamboarana lalana mirefy 770 kilometatra. Tentina 530 tapitrisa euro ny fanavaozana ny ampany amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo, izany hoe eo ambovombe makany Fort-Dauphin, anatiny ihany koa ny fanavaozana ny lalam-pirenena fahaenina eo anelanelany Antsiranana sy Ambanja. Avy amin'ny Commission Européenne ny 910 tapitrisa euro amin'ny famatsim-bola 530 tapitrisa euro io. Indram-bola sy vola omeny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement ny 417 tapitrisa euro. Ankoatra izay, avy amin'ny fanjakana malagasy ny 4,4 tapitrisa euro. Faharoa, anatin'ny projet d'aménagement des corridors et de facilitation du commerce, dingana voalohany izay misana ny fanamboarana lalana mirefy 407 kilometatra, mizara maromaro ny famatsim-bola ahafana manatanteraka ny asa. Ny Commission Européenne no mamatsy ny 7,30 tapitrisa euro. Indrana sy vola omeny avy amin'ny BAD amin'ny mitentina ny 7,70 tapitrisa euro. Isanana ny tetikasa fanamboarana ny RNT 12A sy ny RN9 mampifandray amin'ny seranatsambo ny Toliara, izany mahakasika ny lalam-pirenena ao Fort-Dauphin sy Ebabika ny asa fanavaozana ny RNT 12A ity eo anelanelany Masianaka sy Vangaindrano. Anatiny ihany koa ny fanavaozana ny RN9 eo Analamsampy sy Manja. Fahatelo, misy ny projet de soutien aux populations rurales, mitentina 10 tapitrisa euro izany ary anatin'ny 10e FED ary ahafana manao ny ampahany asa amin'ny RN12 sy RN5. Fahaefatra, mikasika ny fanavaozana ny foto-drafitr'asa samihafa tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza, mamatsy vola mitentina 7,70 tapitrisa euro ny vondrona Européenne anatanterahana ny asa fanavaozana. Fahadimy, misy ihany koa ny fanaovatso ny fanekena ny famatsim-bola avy amin'ny BAD nataon'ity farany sy ny gouvernemanta malagasy ho fanatanterahana ny dingana voalohan'ny programme de pôle intégré de croissance agricole et agro-industrielle au sud de Madagascar. Mitentina 9,7 tapitrisa dolary io famatsim-bola io. Amin'izao daty ny 22 izao, miisa 20 ny asa lehibe atao amin'ny BAD eto amintsika izay mitentina 5,50 tapitrisa euro. Tafiditra amin'ny paikady vaovao nivoaka ny 1,20 sy 2,000 avy amin'ny vondrona Européenne ireo famatsim-bola samihafa ireo. Fa tsy mbola fantatra mazava ny sarany mety ho fiakarany viditsolika amin'izao fotoana izao na mafisy ny paitoekarena fa maro ny paikady ahafahana mifehy ny fiakarana tsy ho mipampana isan'izany ny fijerena ny mikasika ny fitahirizana solika sy ny fandrindrana ny fanafarana amin'ny ankapobeny. Raha toka afaka herinandro maromaro no notombanana hiakarany viditsolika eto amintsika. Amin'izao fotoana izao, mitohy ny adivarotra sy ny fijerena vahaolana tsy hiakaran'izay miompampana. Ho an'ny paitoekarena na eo aza ny tokony ampiarana ny vidiny tokony ho izy na ny vérité de prix, misy ihany ny paikady ahafana misoroka ny fampiakarana miompampana io.
inona ary zany le équilibre tokony atao. Voalohany zaraka telo le valiteny, voalohany ny fanjakana tokony jery akaika le loi anankiray antsoina hoe 2004/003 zay momba ny OMH en tant que institution de régulation ny OMH dia tokony mijery zavatra maro izy. Anisan'izany ohatra ny structure de prix le efa tonga eny amin'ny tombon-dasantsy zany misy structure azo amboariny ny prix zany hoe prix à la pompe iny satria tsy mitovy amin'ny prix amin'ny pétrole brun apotony iny. Misy structure azo no OMH atao zany ohatra amin'izany hoe mba mijery ny OMH hoe eto izy midina dia aiza ho aiza ny intervention tokony ataon'ny fanjakana indirect, eto izy miakatra aiza ho aiza ny intervention tokony ataon'ny fanjakana par rapport amin'ilay zava-misy. Eo ihany koa le hoe mbola tokony jeren'ny OMH akaiky koa le hoe maromaro manko ny agent concerné amin'io. Anisan'izany ohatra ny hoe LP na hoe logistique pétrolière io ny OMH koa afaka mijery an'io. LP io miassurer ny dépôt an'ny lasantsy rehetra eto Madagasikara. Ao zany ny réserve, ao zany ny stock ny apetraka. Nefany ataontsika hoe feno zany aloha ao nefany ny prix ny pétrole aty au niveau marché international miena. Donc tokony hanavatra zany, io zany OMH tokony miteny hoe tokony manavatra ny opérateur malagasy nefany le stock asina le izy ary tsy misy na misy fa le prix monopolisé le LP fotsiny le prix. Donc zany lafo kokoa zany ny coût de production les compagnies amin'izay fotoana izay. Hatreto tsy mbola nisy nipika ny fanapa-kevitra sy ny marimaritra iraisana mikasika ny vidin-tsoloka izay. Isan'ny tanjon'ireo fepetra ireo ny ampifanarana ny fanjifana soloka ny ivelany amin'ny fe-potoana mampidina ny vidin'izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ireo ny tanjona amin'ireo dia mba hampidina le hoe charge de structure na les coûts de production les opérateurs en général mihitsy rehefa midina aloha zany ny coût de production mazava be fa misy impact anaty résultat zany na ny excédent brut d'exploitation any. Dia en fonction amin'iny amin'izay zany le fanjakana no mijery hoe raha nisy excédent brut d'exploitation betsaka zany le bénéfice na profit na EBE azo dia tokony ho 4% zany satria tokony atao prorata amin'ny bénéfice zany le TVA le hoe ahena na ampiakarina le TVA zany hoe raha betsaka le excédent d'exploitation dia mba atao proportionnel amin'iny zany le TVA alaina. Raha kely zany le eo amin'ny be manko avy eo misy an'le hoe résultat avant impôt sy résultat après impôt tokony jerena akaiky zany satria nanomboka 2009 dia tsy voatery miakatra foana amin'ny prix fa misy midina dia rehefa midina dia misy bruit fa rehefa miakatra rehefa midina dia mangina silence fa rehefa miakatra dia misy bruit. Tokony jeren'ny fanjakana akaiky zany zavatra rehetrarehetra zany. Tsy aivina efa miverina amin'ny ny ankehitriny ny fanjifana solika manerana nosy sy ranena hatramin'ny 20 isanjato ny fanjifana anatiny ny taona 2024 raha noharina ny taona 2024. Manodidina ny 5,000 sy 9 taona isam-bolana kosa ny solika fara Madagasikara any ivelany. Iverina ao anatin'ny tontolo ny fampianarantsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Niverina ny tokony ary tsy hanandray ny asany nanomboka androany ireo vacataire eo anivon'ny office du baccalauréat eny anivon'ny université n'Antananarivo raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy fisitrahan'ireo vacataire 730 ny karama nandritra ny rovolana no anton'izay. Ahina hiteraka olana amin'ny fanatanterahana ny fanadina ny mpanjakana baccalauréat ny fitokonana nataon'ireo vacataire raha tsy misy ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Niverina ny ato nanomboka androany alatsinainy maraina ny fanatanterahana ny asan'ireo vacataire eny amin'ny direction de l'office du baccalauréat eny amin'ny université n'Antananarivo raha ny nambaran'izy ireo. Nanantanteraka fitokonana ireo vacataire manoloana ny atsy fandoavana ny karama ho azy ireo tao anatin'ny rovolana. Hatreto tsy nahitam-boka ny fifampiresahana sy ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitra. Zany hoe nisy zany ny fitokonana aloha nataonay tamin'ny herinandro lasa 2 herinandro lasa zay dia nisy moa fifampiresahana zany kanefa rehefa nisy zay fifampiresahana tamin'ny tanatohatra maro zay dia nisy ny vahaolana narosony zareo hoe zany hoe nisy ny fifanarahana aloha zany fa ho alohan'ny karamanay rovolana ny azomaty eo farafahatarana ozy izy kanefa ny hatramin'izao dia mbola tsy tanteraka n'izay zavatra rehetra izay. Zany hoe noho izany zany dia mbola tsy nandray vola izay dia izay no antony hoe
iverenana indray hitaky an'izay volana izay zay. Volana avril, hatramin'ny volana avril no karama tsy azonay. Avril, mai. Manodidina ny 7 ireo vacataires eo anivon'ny office du baccalauréat eny amin'ny université n'Antananarivo no tsy nisitraka ny tampikarama. Izy ireo izay isan'ny mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny baccalauréat. Ho sarotra ny firosona amin'ny fanadinam-panjakana raha mitohy ny fitokonan'ireo vacataires raha ny fanazavana. Ny asa rehetra momba mibaka zany manomboka hatrany amin'ny inscription ka hatrany amin'ny famoahana ny résultat mibaka, hatrany amin'ny famoahana ny relevé de notes ka hatramin'ny diplôman'ny ankizy dia sahaninay daholo tompo. Azo eritreretina aloha zany fa misy fiatraikany betsaka aloha zany amin'ny fanadinam-panjakana izay efa akaiky dia akaiky aloha zany ny fanapahan-kevitray. Tsy sanatry vava manao takalon'aina ny ankizy zay satria zay ireo koa dia mananjanaka, manana raitapo, manala ny fanadinana io kanefa zay koa tsy hanao sorona ny tenanay hiasa fotsiny maina amin'izao fa tsy maintsy meo aloha ny karamanay dia zay vao afaka ny andray ny asanay manaraka indray. Ny fifanantonana tompoko dia nisy tokoa ary ny ministra dia efa niteny mihitsy fa tsy andraiky ny karamanay fa ny université no miantoka ny karamanay. Izahay anefa ny amin'izao dia milaza fa tsy hisy vola ny université nefa zany ny vola zany zay ny inscription ny ankizy alohan'ny ankizy 73 000 candidats et plus. Hatramin'izao aiza zany ireo vola ireo amin'izao inscription ny ankizy ireo. Isaky ny fahadimin'ny vola no mivoaka ny taratasim-bola ho an'ireo vacataires eny amin'ny office du baccalauréat izay omeny ny tompon'andraikitry ny DAF ny université ary ny eo anivon'ny comptable no manome ny vola karaman'ireo vacataires raha ny loharano Vaovao. Andrasana araka izany ny famoahana ny karaman'ireo vacataires ny office du baccalauréat eny amin'ny université n'Antananarivo. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia manany kotaba teraky ny podium amin'ireo faritra manodidina toy ireo toeram-pianarana indray ny fanadinam-panjakana CEP ho an'ny rahampitso amin'izao fotoana ireo ray aman-dreny ny mpiadina. Abraham Randriamana. Raha tokana nomboka androany ny fanatanterahana ny podium tafiditra anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenena ho an'ny eto andrenivohitra. Maro ireo manana iamany lohana ny kotaba mety ateraka izany, indrindra mandritra ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'ny rahampitso. Efa nomanomana kely ihany, hoe mba fofo maraina kely manatra ny ankizy rahampitso e. Satria le ohatry ny hoe tapaka ny lalana dia sao dia hoe fanosonosika sy ny ohatr'izany dia teritery ny lalana dia taraikiraiky. Dia mba mandehandeha maraina kely rahampitso e. Fa se izy manko vao hanao CP dia sambo anao anay zany mianatra ny zanakay hanao CP. Indrasana ato am-pianarana izy dia efa hoentina maraina ny sakafo. Ankoatra ny kotaba teraka ny fisian'ny podium, manainy amin'ny fahatarany mpiadina ihany koa ireo ray aman-dreny manoloana ny fiovana teraka ny fiovan'ny lalana toy ny etsy amin'ny lycée moderne Peflo sy ny etsy amin'ny CEG an-Tanimbarina Andrina. Kandroany zao fa fataraka ana satria ohatry ny nisy an'io podium io dia hatramin'ny raha nefa nisy embouteillage. Tena nisy satria za fa ny Tanjombato dia nanomboka hatreo-Kadimbahoaka fa tonga aty Analakely. Niala tamin'ny valo dia tamin'ny adonindroa zany satria tamin'ny folo sasany ako ny tonga tany Analakely. Minga maraina zay miala amin'ny enao trano dia mba tonga aty zay amin'ny fito. Tsy aivina, amin'ny fito ora sasany maraina no hanomboka ny fiantsoana ireo mpiadina CEPE eny amin'ny toeram-panadinana rahampitso. Mampametra-panontaniana ny hoe tsy azo natao ve ny nampiembotra ny fanombohana ny podium tao aorian'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE, izany hoe ny alarobia ho avy izao. Anatin'izay fandaminana amin'ireo lalana voakasiky ny ataontsika hoe fisiany izay podium izay dia misokatra ny lalana manoloana ny fitsarana nosy nanomboka androany maraina hatramin'ny rahampitso ary miverina tapaka ny rahampitso ariva raha ny fampafantarana nataony teo anivony polisy pirenena ny ariva teo. Miisa 212 amzato sy 5 sy 2 sy 5 hetsy ny zaza malagasy hiatrika ny fanadinana CEPE amin'ity taona ity tsara ny mariana ihany makasika an'izay 7 amzato amin'ireo no manana fahasamihafana ka ny 19 tsy mahita 7 manana olana ara-pahitana 7 mona marenina ary 5 manana tsy fahatombanana ara-batana miisa 7 ny foibe mpanadina nanaovana ny fanadinana izay ahitana efitrano miisa 4 700 sy 5 sy ray alina.
Fa lafombaovao hafa kosa indray dia nanatanteraka tatitra tamin'ireo mpifidy vavety tao amin'ny distrikany Miarinarivo tamin'ity androany ity ireo olona Madagasikara voafidy teto Antananarivo sy Toamasina nrotsaka tamin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga ny asa vita nandritra ny taona 120 no isany nanaovan'izy ireo tatitra moa zany tamin'ity androany ity ndrosoana ihany koa tao aorian'izay ny adihevitra mahakasika ny tolo-dalàna hanatsarana ny vondrom-bahoaka Patra Itsinjaram-pahefanan'ela Ranevson. Nanatanteraka tatitra tamin'ireo mpifidy vavety mahakasika ny fivoriana ara-potoana voalohany, faharoa sy ny fivoriana tsy ara-potoana nandritra ny taona 2024 ireo olona Madagasikara voafidy teto amin'ny faritra Analamanga sy Toamasina tamin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga. Tany amin'ny faritra Itasy distrikany Arivonimamo no nanaovana izany tatitra izany. Nampahafantarina ireo lalàna lanitra nandritra ny taona 2024 ary niady hevitra niaraka tamin'ireo mpifidy vaventy. Piainy vondrom-bahoaka Patra Itsinjaram-pahefana ireo olona sangy manana ny fahefana manokana nomena azy ireo. Nanamegna nefa dia tsy afaka manatanteraka izany rehetra zany satria zahay dia tsy mpanatanteraka fa mpanao lalàna. Nefa maro dia maro amintsika ben'ny tanàna sy conseiller izay mieritreritra fa hoe mampiahy anay zany dia azo anankinana ny zavatra rehetra. Eo zany matetika zay ny lasa ataoko hoe midécevoir ny sasany aminareo izay tsy afaka manavaka hoe hatraiza moa ireto fahefana reto sénateur reto. Na zany na tsy zany miezaka zahay ny hanakaiky anareo. Miezaka zahay ny hihaino anareo, hijero inona ny maharary amin'ny commune tsiraikaraiky. Nampahafantarina nandritra izany ihany koa ny tolo-dalàna izay ho atolotry ny olona mahakasika ny fanatsarana sy ny sata mifehy ireo mpifidy vaventy ary niady hevitra sy nitondra fanazavana mahakasika io tolo-dalàna io ny rotonto. Maro ny zavatra iainan'ireo commune amin'izao izay mila resana hoy ireo olona. Tsy misy firenena mandroso raha samy sahirana daholo ny commune izay manodidina ao anatin'ilay firenena. Zaho koa gaga sy talanjona satria zanaka ben'ny tanàna ndraiky ben'ny tanàna Antsirabe nanao mandatelo amin'ireny kotao. Zaho taloha mbola tsy naheno zany hoe nisy ben'ny tanàna nogadraina. Zaho mbola tsy naheno taloha tamin'izany fotoana zany hoe nisy commune tsy nahazo ny subvention amina hoe tara ny subvention. Fanontaniana ny tsara mipetraka hoe tsara petraka tsirairay avy hoe inona moa ny mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Zava-dehibe hoy ireo mpifidy vaventy ny tatitra toy izao ahafahana miady hevitra sy mifanakalo hevitra amin'ny fanatsarana ny commune. Zava-dehibe ho an'ny commune izany hoe tonga ray aman-dreny zany, ray aman-dreny pia ireto tonga manoloana antsika reto sy ny mpiara-miasa izany hoe fotoana zany androany hanomezan'izy ireo ny hevitra izay voavolavolana sy ny tapahany tany dia fotoana ihany keo androany izay tsy latsa-danja amin'izay ahafahantsika manoloka-hevitra an'izy ireo. Efa miezaka izy ireo midina isa-potiny isaky commune saingy tsy aroaraka izany faritany eto Madagasikara zany fa dia isaoran'izy ireo indrindrindrindra fahasambarana hafaliana ho anay ao anatin'ny ety fotiny isaky ny commune tsirairay avy zany hoe mifampiresaka mifandray tanana bitobio sy mifitenenana aminareo lolo Madagasikara zany ko dia ankasitrahanay sahady. Nivelatra tamin'ny lafiny maro ny ady hevitra teo amin'ny aloholona sy ireo mpividy vaventy androany. Tsy hijanona amin'izany ihany hafa iroso amin'ny fanaovana ny tatitra amin'ny faritra maro ny asa vita sy izay mbola miandry ireo olona Madagasikara nirotsaka tamin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga. Tonga tao anatin'ny fotoana ndoko sika zao ny firongatry ny gripa sy ny fitokonana ny tsenany koa mafito 20 hektara ampany amin'ny vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary.
bourreau. J'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le voit de mai. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, le décodeur avec un mois sur Access est à 50 000 RR seulement. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre 30 abonnements de 30 mois, une voiture ou un scooter chez Canal+. Le beurre chocolé fait avec du lait frais d'un tirabé, c'est gourmand avec un bon goût de lait, naturellement riche en vitamines A, D et E. Tellement bon! Savourez le vrai beurre de chocolé, disponible en doux et en demi-sel. Chocolat, le goût du vrai. Ny atao hoe fahafahana manana fahafahana rehefa izao ihany no mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fiainako, rehefa izao ihany mandidy ny fomba ampiasaiko ny volako, rehefa afaka misafidy ny hianatra na hiasa, rehefa mampiasa ny vola azoko amin'izay hitiavako azy, na iza misy ahy amin'ny fotoana mampety ahy, ndao ary hiaina ankahalalahana mihoatra ny mahazatra anatanteraka ny nofinofontsika mba haleo tena. Mivola tosika ny fahaleovan-tenako, mirara sara-manitra sambatra ho antsika malagasy rehetra. Mandritra ireo fotoana miavaka ifamizarana amin'ny zanakao dia eo foany Farilac. Efa ho 10 taona mahery izao. Tolory azy ampitiavana hatrany ny Farilac izay vita avy amin'ny akora tsara indrindra sy voafantina, vita malagasy. Ahitana fer, calcium, vitamine 12 ary mineraly 4 izay tena manampy azy amin'ny fivelarany ara-batana sy ara-tsaina. Chocolat Tsara, un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Mamerina ny arabatra ny tombo klasy tombo vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izany ankoatry ny Covid-19 izay ahitana fitombony tranga amin'izao fotoana, misy ihany koa ny gripa mirongatra ankehitriny hoy ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Namafisiny fa tsy midika ho tsy fanaovana ary vavaorina intsony ny fepetra niraisana teo aloha. Maro ireo fepetra sakana tsy maintsy mbola jaina raha ny fanazavana. Ao anatin'ilay izy ny masika solona fa ny geste barrière fanasana tanana mbola mitazona ao anatin'ilay izy. Faharoa amin'izay ny teny amin'ny ankalamanjana ny resana amin'izay fa raha tadidinareo tsara ao anatin'ilay izy dia rehefa ohatra ka miotra ny hevitra na ohatra ka hoe mandeha anatin'ny fiara iombonana ianao dia tokony hanao an'izay masika izay ihany satria raha ohatra ka anatina tomobily anankiray taxi be ianao na refona ao anatiny efa mihiboka izany dia tokony hanao masika ianao. Fa izy moa izany rehefa efa tsy voazao izany fa hatramin'izay samy mandray izay tiany andraisana anazy daholo ilay olona. Izay mahafinaritra anazy ihany ny raisiny fa raha miteny zavatra telo ianao dia ny ray ihany mahafinaritra anazy dia ny ray mipazonga. Tsy
tena anjary tsy mety zay fa fepetrana voaka tokony marahana ara-bakiteny daholo hoe rehefa eny amin'ny akalamanjana dia na tsy manamasika raha tsy maninona rehefa miditra ny anatin'ny hevitra mihipoka ianao dia manamasika rehefa mandeha anatin'ny tomobily ianao dia mila manamasika sy ny sisa faharoan'izany maro amin'ny olona amin'izao fotoan'izao misy epidemiana gripa mihitsy amin'izao fotoan'izao dia ndikan'izay mila mitandrina isika ao anatin'izay tokony tonga dia manampy to-pahasalamana raha misy ny soritra rehetina sy ny tsy mitrangana aretina fa zay ny problema taloha mafety izy zany mitovitovy ihany ny sinana gripa sy ny covid tsina dia ny olona mieritreritra hoe gripa ohatra nefa covid dia alao manampy to-pahasalamana satria anatin'izay nafatarina ena le tena izy manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy iza fandriamatora Thomson Lucas izay solitena avy eo anivony PFSCE na ny vovonana miantsehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara miarabanao aloha tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao misy ny hetsika izay homaninareo amin'ity fanamariana ny ray volana ho an'ny ankizy ity fa mialoha ny idirantsika ao anatin'izay dia tsara mpahafantarina ihany angamba ny mahakasika an'ity vovonana ity. Fa ny miarabantsika rehetra ny tokantrano ny ato amin'ny plateau ary ny technicien ny PFSCE dia plateforme anankiray na hoe vovonana tokoa zany misy miaro zon'ny ankizy ONG sy association misy 20 no vondrona ao anatin'izany PFSCE zany. Araka ny fanatsidiko teo am-piandohana dia misy ny hetsika homaninareo anatin'izao fanamariana ny ray volana ho an'ny ankizy zao inona ny mahakasika ny hetsika io manahoana ihany koa ny fandian'izay. Ny tamin'ity taona ity zany dia somary amin'ny endrika hafa no nitondrana ny fanentanana dia fanentanana miantsehatra sahala amin'izao ataoko izao amin'ny haino-manjery samihafa ary mariana ao anatin'izay zany entanina ao anatin'izay ny olona rehetra mba anaja ny zoan'ny ankizy indrindra ao amin'ny resaka fiarovana ny ankizy. Fa manahoana ny zava-misy eto Madagasikara mahakasika an'izay fiarovana ny zon'ny ankizy zay sy ny herisetra samihafa mianjady amin'ny ankizy any anivon'ny fiarahamonina ihany koa. Maro ny karazana herisetra ao ny ara-batana, ara-tsaina, ara-pananahana ary maro amin'ny ankizy no miatra an'izany raha nanao ny fanadihadiana ny zareo tao amin'ny UNICEF dia 7 no hiaran'ny herisetra ara-batana ary 2 no hiaran'ny herisetra any an-tsekoly. Mitranga malaza amin'izao fotoan'izao koa ny kidnapping izay tsy angano izy io fa ao anatin'ny herisetra izay mahazo ny ankizy koa zany io kidnapping izay mitranga amin'izao fotoan'izao io. Eto ary ny fanentanana farany hoentinao mba hipaka mivantana amin'ny ataontsika hoe ny anivon'ny fiarahamonina ny hetsika ataonareo anatin'izao fanamariana ny ray volana ho an'ny ankizy zao. Ia, hitodika amin'ny ray aman-dreny koa, hitodika amin'ireo mpiarahamonina ny fianakaviana ny ankizy azontsika atao ny manao fitorohana satria rehefa niresaka ny tao amin'ny polisim-pirenena ohatra dia nilaza izy fa tsy ampy ny fitorohana mahatonga ny fianaky ny herisetra ka azontsika atao mihitsy ny manao ny fitorohana azontsika atao ny miantso ny larina 770 izay larina maitso ligne 147 ligne verte mba ahafahantsika manao fitorohana maimaim-poana afaka tsy mitonona anarana tsika ao fa afaka anonyma izy fitenena tsy mitonona anarana ny manao an'izany fitorohana izany ary tsy andoavam-bola ary akoatran'izay azontsika atao manantona ny sehatra maro samihafa toy ny polisy, ny ministera ny mponina, ny ministera ny justice afaka anaovantsika ny fitorohana daholo izany rehetra izany. Ny ankizy koa dia afaka manao ny fitorohana raha ohatra ka sendra ny herisetrinareo ankizy dia andritra ny 7 andro mpitsabo misy sady 7 no hiazo amin'ny Brickaville ka nantanteraka fitsaboana maimaim-poana ho an'ireo mponina any an-toerana. Raha ny fanazavana, maro ireo olana sedrain'ny mponina any amin'ireo faritra eto Madagasikara amin'ny fitsaboana. Manano sarotra ihany koa ny fitsaboana ireo aretina toy ny aretin'ny maso, ny fitsaboana nify any amin'ireo faritra izay tsy ahitana ankoatra ny CSP2. Tanjona arak'izany mandritra ity andiany fa 770 ny hetsika ny fikambana mpitsabo aty amin'ny ranomasimbe indiana aty ny hitsaboana maimaim-poana ireo mponina ireo. Le principal objectif, c'est de soigner le maximum de gens
Anisan'ny tanjona voalohany ny hitsabolona maro. Misionera misy fito amby telopolo izahay ka ny tanjona voalohany araka izany dia hitsaboana ireo mponina mamempona amin'ny lafiny rehetra. Tafiditra anatin'izany ny fizaham-pahasalamana, fitsaboana nify, fizahana maso, fandidiana sy ny maro hafa. Olona manodidina ny 2,000 alina no eritreretina io voatsabo. Ankilan'izay, anisan'ny votoatin'ny hetsika ny fampiofanana. Miara-miasa izahay amin'ireo mpitsabo eny fotony. Ifampizaratra kefa ny rototo mandritra izany. Ankilany, anisan'ny vokatsoa faran'ny hetsika ihany koa ny fisorohana ny areti-nify amin'ny alalan'ny fanentanana ara-pahasalamana. Faire un peu de médecine préventive sous forme de campagne d'hygiène bucco-dentaire. Araka ny fanadihadiana ihany koa, maro ireo malagasy izay tsy manana fahefanana ao fandidiana raha tojo aretina sarotra. Ireo vehivavy no tojo io olana io matetika vokatry ny fiterahana tsy zarizary ka miteraka olana eo amin'ny fahasalamana. Ny aretina matetika hita aloha dia aretina fahita eto Madagasikara, tena be dia be mihitsy ny aretina hita na any amin'ny chirurgie na aty amin'ny médecine générale. Be tena ireo aretina hita fahita eto amintsika na ny palu zany na ny bilharziose dina zao na amin'ny chirurgie be dia be mihitsy le hoe mamalava aty le vehivavy manao fistule reny zao tena be dia be mihitsy reny any ambanivohitra any vokatry le tsy accouchement tsy mety tsara dia manao an'ireny le olona reny zao tena be dia be mihitsy no opérena mandritry n'ireny mission reny. Anomboka amin'ny 7 Jona hatramin'ny 4 Jolay ho avy izao ny fitsaboana izay tanterahina any Brickaville. Marary manodidina ny 2,000 alina no hisitraka ireo fitsaboana ireo. Isy ny fizahana maso, fitsaboana nify, ary koa fandidiana maimam-poana ho an'ireo mponina any an-toerana. Anisan'ny hisitraka fitsaboana ny any Antsampanana, any Vorana Est, ary ihany koa ny any Ambinanony, izay faritra misedra olana amin'ny fitsaboana manaraka amin'ny fenitry ny fahasalamana. Paikady vaovao entina ampihenana ny fiantraikan'ny loza eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fampiasana ny cadre de Sendai hono teo anivon'ny Bureau national misahana ny loza voajanahary nisokatra nanomboka androany tetsy anosy ary haritra 3 andro ny fiofanana mahakasika io izay iarahan'izy ireo amin'ny ministera tompony andraikitra sy ny solotena manoka ny sekretera général ny firenena mikambana. Amin'ity le cadre de Sendai ity misy outil de mesure, misy indicateur iraisan'ny firenena rehetra eran-tany ampitoviana amin'ny fandrefesana ireo eran-tany ny fandrefesana ampiasaitsika eto Madagasikara. Zay no tena zava-dehibe. Raha vao vita io dia fa ny pitsony antsika dia afaka manomboka mampiasa an'ilay outil. Raha mijeritsika zao hoe misy zavatra raha misy loza mitranga dia ny ataon'ny fanjakana taloha dia manao fotsiny hoe ahoana no amonjena an'ilay olona tradoza. Fa ty cadre de Sendai ity no mampiavaka azy amin'izay le politika taloha zay dia réduction des risques de catastrophe. Zany hoe tsy andry ny loza hitrangitsika fa efa mandinika milohan'ilay tandindon-doza mba ahafahana mampihena loza mety hitranga. Iverenantsika eo ihany moa no mahakasika ny fanadihadiana no tapahana teo rehefa tomombana ny sary fa anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsena amin'ny 2 hektara etsy amin'ny koma 7 hektara no notokana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Hitombo avy roa eny mihoatra ny teo aloha ny isan'ireo mpivarotra afaka misitraka ny tsena vaovao hoy ny fanazavana isy araka izany ny fandaminana ho an'ireo mpivarotra izay hifindra eny an-toerana. Ireo mpivarotra izay efa tompo-toerana tetsy amin'ny tsena ny koma 7 hektara no lahara-pamehana hisitraka ity tsena vaovao ity raha ny fanazavana. Azaka mpivarotra mihoatra no teo aloha ity tsena ity izay mirefy 10 metatra tora-droa. Aorian'ny fanisana sy ny lama izay ataon'ny komina no anomboka hifindra ireo mpivarotra raha ny fanazavana hatrany. Efa betsaka izao ireo mpivarotra no niditra ho ara-dalàna. Soratra anarana nanaraka ny digitalisation sy nanaiky ny fandaminana ary nahazo ny karatra mampivarotra manara-dalàna azy eto Antananarivo. Afaka miasa malalaka, tsy anjadiny kolikoly ary sitraka ny sosialy. Tsy misy privatisation izany. Sektoran'ny komuna ihany no mandray ny abatseny. Tsy misy volan-gatana amin'ireo mpivarotra na ny ariary azy. Fa maninona moa ny voatery manday ny any Pitsikeva?
zany ve no atao politika tsy misy kivo zany tsy misy miembotra ary mbola mitohiny eza amin'ny alalan'ny tarehy marika nomerika izay atao aorian'ny fanisana varotra vaobe no andaminana ireo mpivarotra hiditra ao anatin'ity tsena ity. Voaramaso avokoa ireo mpivarotra izay mandoa abatsena ara-dalàna mivarotra ao amin'ny tsena vaovao ka hisoroana ireo olana miseho amin'ny fandoavana ny abatseny. Anisan'ny mampiavaka ny tsena ny 720 hektara raha ny fanazavana ny fenitra ao amin'ireo tsena ireo. Mahakasika ity tsena 67 koma ity no mafisiko kely hitatsika izao ny rafitra sy ny zavatra rehetra natao orinasa malagasy no nanatanteraka azy ary ampifaliana no ahitatsika an'izany satria dia tsy mena mitaha tokoa amin'ny tsena ny ivelany manaja ny fenitra araka izany na amin'ny resaka aération izany na amin'ny resaka incendie fiarovana ihany koa ireny mety ho loza miseho sy ireo fenitra hafa na ataontsika hoe fahadiovana dia napetraka daholo izany rehetrarehetra izany tazantsika eo mba hisoroana ireo zavatra nisy hatramin'izay amin'ny fakana vola isan'andro matetika ireo mpivarotra ireo sy fanaovana tsindry azo lena dia miroso any amin'ilay digitalisation efa natomboka ny commune Androany no nitanterahana tetsy amin'ny 720 hektara ny fanokanana ity tsena vaovao ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitontosaina Androany ny fifanaovan-tsoniana ataon'ny ministera samihafa mahakasika ny fanatsarana ny dividende demografika fitaovana iray izay hoentina andaminana ny fandrindrana ny mponina izay indray avy eo no ampiasana hanatsarana ny arikarena eto Madagasikara. Ministera maro no niarany salahy amin'ny fanatanteran'izany raha ny fanazavana. Misy pilier anankiefatra ao anatin'ilay dividende demografika dia ny voalohany dia ny fandrindrana ny eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ny planine familiale moa zany indrindrandrindra satria arakaraka ny fahaizantsika mandrindra n'izay planine familiale izay no azahoantsika ihany koa mponina afaka mandray anjara amin'ny arikarena sy ny toe-karena eto Madagasikara. Dia ny pilier manaraka dia ny mahakasika ny éducation pour tous dia ny pilier fahatelo dia ny emploi ny eo amin'ny resaka fanatsarana ny asa sy ny famoronana asa mendrika ho an'ny tanorantsika indrindrandrindra sy fitaomana ihany koa n'ireo tanora ireo makao amin'ny entrepreneuriat. Dia ao anatin'izay ihany koa ny enseignement technique sy ny mazava ho azy moa ny ministry ny mponina satria izy no tena misana izany fandrindrana mponina zany eto Madagasikara. Ary ny farany dia ny pilier gouvernance. Iazo anambatondra zaka kosa indray isika ato anatin'ity trangam-piarahamonina ity tokantrano misa roa tao amin'ny Fokotany Tsimondova ambatondra zaka no sendra ny asan-jolao Maliala Verina indrindra izany ny ampanentana rehetra atao an-trano ny fitaraina ny arambona mampanareo mponina ankoatr'izay ny fisian'ireo andian-jatovy izay midoroka zava-mahadomelona ka miteraka korotana eny anivony fiarahamonina. Tao anatin'ny alina iray manontolo ny fanesy fanafiana tamin'ireto tokantrano roa ireto. Ny aliny alady lasa teo vera avokoa ny atsasaman'ilan'ireo entana tao tokantrano nandritra ny famakiana ireo tokantrano ireo. Raha ny fintantaran'ireo ny aramboina manay amin'ny fampiasana ody avy amin'ireo Jolay ireto voatafika ireto ka antony tsy nahenonana inona nandritra ny asa ratsiny. Mba ny zavatra enina tsikarina zavatra enina manodidina raha zampo maraina vao ny teny tamin'ny manodidina dia ny manodidina koa no ny teny hoe fonka na azo aminareo zany matona reo tsy nahenin'inona dia hoe ody fonka milazain'olona fa tena tsy naheno feo mihitsy izay na karetsaka ny kalintsana ary tsy henonay mihitsy raha tsy favaravarana amin'ny vo tamin'ny telotelo maraina iny raha miseko dia voaka hiaka tavoahangy fientina MVC nahitan'ilay varavarana amin'ny vo karaka ny fitantaran'olona ohatrany hoe ody gaso ny izy io ampatorinan'ilay olona angalaran'jareo zavatra. Tampoko ny taitra aloha izay tototra raha miseko iny tamin'ny kelikely latsaka iny ngamba dia hivoaka dia aka tavoahangy fientina MVC izay kanjy ilay tranonay efa mivo ny telefona fa tsy hita
dia tia zay vao sanganena hoe ahoana sy ahoana jerena ny akanjo ba vaovao tsy hita ny kitapo miantona misy vola tsy hita. Ankilan'izay nanamafy ny sefon'ny fokotany fa misy ireo andian-jatovo izay midoroka zava-mahadomelona eo an-tanàny mifoka rongony ary misotro toaka ireo tanora tsy ampitoana ireto ka mitarika korotana eny anivon'ny fokotany. Ary tokoa fa somary mantsy falemana ny fokotany ny voalohany dia misy moa ny atao hoe andiana tovolahy kely sy tovovavy kely zay trano anankiray zay fokotany any zay midoroka zava-mahadomelona sy fisotroana toaka no ataon'zareo ao. Tsy fantatra na fotoana fianarana tsy fianarana zareo izy io naherak'irezy na tena mingitrika mihitsy fa dia misy andiana tovolahy kely sy tovovavy eo amin'ny 30 raha kely indrindra dia eo amin'ny 20 amin'ny trano anankiray sy eto. Misy fotoana efa faray vola sy tapany taranany olona manodidina ziprevityrindrina fa maneno tontolo ihany indrindra fa mifofona rongony. Dia misy fotoana nidinana ifitony tany tamin'ny taorina Pentecote dia tratra tao daholo ny akabeazan'ireo kristreo ary sasany moa ny lefa. Tao anatin'ny andro maromaro mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao Ambatondrazaka-renivohitra raha mifananjavan'ireo mponina any notontosain'androany ny atsapaka amin'ny telma coupe de Madagascar nahitany izay ifanandrina midinga ny ampahefadalana tery ny fotoana natontosana ny lalao ambiny noho ny ireo tetoandro avy amin'ny kafa momba ny koza fasiny tranona tsy maintsy ajainy Madagasikara onona saina. Androano natanteraka ny atsapaka ho andreo ekipa valy tafiakatra midinga ny ampahefadalana ny telma coupe de Madagascar izay nitanterahana teny Andraro. JFC Toliara Elzeco plus JFC Toliara zany no quart de finale voalohany, quart de finale faharoa Adjesaya Fosa Junior, quart de finale fahatelo disciple AST. Ny farany moa zany mazava ho azy Fanalamanga sy Eden Sport. Zay zany ny atsapaka zay natao teo ho tanterahana ny 14 jona izao ireo lalao ampahefadalana. Ny 15 jona kosa ny dingany manasadalana ary ny 3 jolay no lalao famaranana. Iavaka ny tohany omeny telma amin'ity taona ity hoy ny tompona andraikitra. Mitotika any amin'ireo kluba tafiakatra rehetra isika mba hisiny lalao mahafinaritra sy lalao atao anatin'ny filaminana tokoa, lalao manomboka eto amin'ny quart de finale izao. Ny telma dia manohana ankitra malagasy, ny telma nanao ny telma coupe de Madagascar, manohana fédération na baolina kitra, anohana ireo ekipa tafiakatra quart de finale ireo, anohana ny ekipa tafiakatra demi-finale ihany koa. Satria amin'ity taon'ity tahaka ny tamin'ny taondasa dia misy nitosika omena ho an'ireo ekipa finalista tafiakatra demi-finale ireo. Ary efa teny natao teto ihany koa ray volana lasa izay raha niresaka ny fiara-miasa momba miaraka amin'ny fédération tsika dia ampitomboana mihoatra ny miavo eny ny fandraisana andrarany telma amin'izany fikarakarana ny telma coupe de Madagascar zany. Kianja roa no anatanterahana ireo dingany ampahefadalana ka ny lalao roa ho tontosaina eny amin'ny LGco plus ary ny lalao roa ambiny eny amin'ny kianja n'Ambohidratrimo. Maresaka iraitsan'ny pirenena kosa indray dia sambany teo amin'ny tantara no nisiny kandida avy amin'ny fanoherana lano filohan'ny pirenena atao Kolombia araka ny fantatra lany tamin'ny fihodinana faharoa nandritra ny fividianana tany an-toerana ny kandida sosialista Gustavo Petro ny alady lasa teo. Lany ho filohan'ny pirenena kolombiana tamin'ny sambato 10,57 isanjato i Gustavo Petro araka ny valim-pifidianana nivoaka tany an-toerana. Izy araka izany no sambany teo amin'ny tantara no filohan'ny pirenena kolombiana avy amin'ny antoko mpanohatra. Nahazo vato 12 tapitrisa i Gustavo Petro raha toka 7 hetsy kosa no vato azony Rodolfo Hernandez izay nifaninana taminy. Naritra ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana no efa hitantaratra sahady ny fandresen'ny antoko mpanohitra izay notariny Gustavo ity izay sambany hitondra ny firenena kolombiana. Handray fahefana ny fahafito ny volana aogositra ho avy izao ity gouvernemanta ny filovavao ity ary no mariny tamin'izany fa gouvernemanta ny fiainana ny filaminana fa marinana ara-sosialy sy ara-tontolo iainana izao gouvernemanta vaovao izao. Nilaza ihany koa ny tenany fa
hanao izay vitany mba ho voalohany amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro i Colombie. Notendreny Gustavo Petro ho filoha lefitra any Colombie ihany koa i Francia Marquez ity farany izay nanampibetsaka ity kandida ity nandritra ny vanim-potoana ny fifidianana. Ity valim-pifidianana ity izay vokatry ny etaeta-mpivoaran'ireo Colombiana te hanova ny tantara izay efa nisy teo amin'ny fitondrana nandritra ny taonjato maro ny fandimby izay. Ireo mpifanandrina tamin'ity fiodinana faharoa ity dia samy nanana ny heviny tamin'ny fandretsen-dahatra avokoa. Ny an'ny Gustavo Petro dia nifantoka kokoa tamin'ny ady amin'ny fantrana raha toka any Rodolfo Hernandez kosa dia tamin'ny ady amin'ny kolikoly. Tonga mitsotsoro-mamba isa ransika ho an'ny androany raha mpitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy hatrany mandrapitafa indray ary veloma tompoko. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnelles vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.